Salama daholo nareo ngamba samy nahita ny vidéo antsoavo nataon'ny fivondronan'ny évêque ho an'ny fitondrana no ny fahoriana sy jaly mahazo ny gasy amin'izao fotoana izao. De reny no navalin'ny Rajoelina, reny ny fihetsiky Rajoelina manao inona moa zany, revina kofo-boay anaty vamma miantso sipa amin'ny telefona, président de la république izy amin'io de reny revina jolamboto reny no réactiony amin'ny antsoavo ataon'ny fivondronan'ny évêque. De aveo tonga any amin'ny gymnase izy de mbola miteny hoe ohatrany hoe zay reviko nataoko to tsy vola mibabanao, zay nataony An'ny Rajoelina. Ka hitodika kely amin'ny nareo mpivavaka sy ny mpitondra fivavahana. Ny évêque milaza fa toy na ny fony Jesosy amin'ny fahorian'ny malagasy amin'izao fotoana izao de onena ny fon'ny Jesosy amin'ny fahorian'ny vahoaka ohatrany ondry tsy misy pia. Zay ny teninareo. De nareo mieritreritra fa mbola misy zavatra ataon'i Jesosy eto Madagasikara, eto ambony tany eto. Efa taonjato firy ny idiran'ny kristianisma, inona ny zavatra mbo nataon'i Jesosy teto. De nareo ve zany de sagnanga tsy tonga saina mihitsy hoe tsisy zavatra ataon'i Jesosy eto ambony tany eto, fa milazana reo raha ohatra ka ina moa zany misy afaka mamaly ny teniko hoe misy zavatra ataon'i Jesosy eto. De mbola petraka hoe onena ny fon'i Jesosy no mahita ny fahorian'ny gasy, onena kina ny ataon'i Jesosy io. Raha zany Andriamanitra an'ika afaka mavita zay ina zavatra tsy vitan'ny zany Andriamanitra anao, Andriamanitra fa tsy zavatra ataony io. Kina ny andrasana hoe onena ny Jesosy Tesaloniana, tsisy rarahinan'izay Tesaloniana sy any anatin'ny Baiboly zany. Fa nareo manao antsoavo amin'ny Rajoelina katolika, zay eo nanaovan'ny ivaly nanaovan'ny Rajoelina nareo, nangetorana nareo. Ka maninona tsy atomboka ny voalohany hoe excommuniena izy. Maninona tsy excommuniena? Reny zavatra nataony reny. Maninona raha tsy esorina tsy vavaka tsony amin'ny katolika ao izy. Izy ndray raha miorganize fivavahana any amin'ny Mamasina, fivavahana any amin'ny ino moa palais de sport. Nefa efa hita nareo ihany mahita fa tsy manjary raha ataony. Nareo évêque nareo mpivavaka reo amin'ny déclaration nareo de milaza fa tsy raha manjary ny kolikoly ny faharotam-pahefana, ny tsindra azo lena vahoaka. Zany teninareo, tsapanareo zany. De manina izy avelanareo mivavaka. Afaka mivavaka izy raha zay ty ivavahany any fa tsy amin'ny anarany katolika, hoe katolika izy de lasa izy miaraka amin'ny Pierre Pedro ry de mivavaka, mihina tsy excommuniena izy, atomboka am'izay le zavatra. Ary pira, nanaovan'ny blasphème nareo satria nanao propagande numéro 1 izy ny ben'ny tanàna ao Tomasina. Tojo izy hoe rehefa vavaka ny katolika ony de aminarany ray. Tsy nitenenina vahoaka hoe nomena gymnase nareo am'lay be gymnase ka mba valy ny ina moa zany ny fidiny famalo izy de ny numéro 1 fidina. Zay ny tenenina ny Rajoelina atao voalohany tsy manaraka lalàna satria filoham-pirenena tsy tokony anao propagandy ny antokonao, ny candidatanao amin'ny fifidianana. Zay aloha zany efa ina moa zany efa mazatra zay tsy fanaran-dalàna ataony An'ny Rajoelina sy ny fanosehoseny ny lalàna ny fifidianana sy ny lalàna ny ina moa zany lalam-panorenana. Zay efa tsy magagy iny zany iny amin'ny lafin'ny justice anjaran'ny ina moa zany ny mpanao lalàna sy gendarme sy ny tsy haiko ministre ny justice sy ny jera reny fa de toute façon tsisy zavatra ataony reny, tazana por fotsiny. Fa nareo évêque amin'ny anarany ray sy ny zanako ony tsy fararan-dalàna izy no mampiasa ny fivavahana voalohany indrindra amin'ny eglizy. Nareo mbola hitazana fotsiny am'izao. Blasphème reny. Ka zay le tiako resarina. Fa en tout cas hitatsika am'reny fa mbola tsy ary tafalatsaka ambany de ambany Madagasikara hatrasa misiny. Reny ve ny ina moa zany toe-tsainy ny filoham-pirenena, filoham-pirenena malagasy. Reny ve ny comportement na olona filoham-pirenena miaraka amin'ny jolamboto, miaraka fatifatina artiste de amin'ny telefona, aiza la ohatra mibandy amin'ny quartier re Tanamako, any Nalapasika ry
reny comportement président de la république mbola tsy ary latsaka ambany ohatran'izao Madagasikara fa tena mpitondra tsy manana dignité, tsisy lavana, tsy mianatra mandainga. Zareo raha ohatra ka enonareo le kabariny tao amin'ny gymnase tao de ozy izy hoe ohatran'ireny ino moa zany président Fokotany miresaka aman'olona za nanamboatra an'izao misy mpialina resaka au niveau national ve de misy hoe mialina ny sasany tsy tia androso gymnase ve ny ataola de fampandrosoana pory amin'inona fa de tena le ina moa zany efa tsisy personnalité, tsisy charisme, tsisy valeur antsony mihitsy ny président am'izao fotoana zao, tsisy tikany. Reny ve zavatra ataony am'ireny. Ary reny tsy vitan'le niteniko maly opa atao amin'ny vahoaka fa nareo évêque, findroana évêque opaina ny Rajoelina amin'ireny zavatra ataony reny. Nareo nanao antsoavo mba tongavan'ny saina de farafaratsiny mba tokony hoe ina zany eniko sy voaraiko niafatra avy aminareo de hodinihina fampidinitsika ina zavatra tokony azonao atao. Tsy zay nataony fa tena tsy hoan'ny amaniny any Rajoelina. Nareo mpivavaka sy mitondra fivavahanareo nefa nareo ihany no ina moa zany taritiny vavaka ire mamasa tekitina sa ina moa zany palais de sport de mbola alohan'ny rey koa zany nareo zany zao tsy haiko ny farany taona koa izy de mbola amin'ny anarany ray sy ny zanaka koa ny ataony amin'ny kabariny farany taona ny krismasy mbola ihany am-piangonana koa izy fa de anjaranareo mieritreritra fa en tout cas raha nareo mieritreritra fa hoe Jesosy zavatra ataony tsy zavatra ataony Jesosy zany eo, tsy zavatra ataony Jesosy zany eo, tsy silanany amakinareo an'izay Tesalonianina. Inona raha ingasy an'izay Tesalonianina fa mijaly ny gasy ao tsisy rano, tsisy jiro, ny sakafo tsisy hoanina, ny asa tsisy fanabeazana maninganiny any fa tsy siandrasana an'izay Jesosy zany fa atombohy amin'ny excommunication ny any Rajoelina. Zay le izy.